tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Faniry. Omerarona ry Andriamanitra ombao amin'ny ady ataoko, anoerako ny firenena tsy mivavaka, fa ianao no Andriamanitra mandako. Mbala tsara apatsika jiaby izay mpankafy mpanaraka ity fandaharana ity, ary mpankafy tsy misaraka amin'ny radio Faniry, radio mamitsika ity. Araben'ny karazany koa tsika tratran'ny Alahady fadimy agnatin'ny fagnomanana ny Pâques amin'ny alalan'ny fibebahana, fivavahana, asa fiantragna ataontsika agnatin'ity karimy ity atsika amin'izao ry kristianina havana. Ka agnatin'izegny amaizan'ny eglizy loahevitra atsika dia ny hoe fiainam-baovao ny Pâques. Raha tanterantsika tokoa ny fiasa ny fibebahana, ny fivavahana, ny fivoagna, ny fiverenana amin'izy Andriamanitra, ny fifandraisana amintsika sambatsika olombelogno, ary ny fiantragna, asa fiantragna amin'ny alalan'ny fanaovansoa, dia ho fiainam-baovao tatobeky no iraisintsika amin'io Pâques eo avy io. Ke zegny no iriny eglizy ary rariny iainany zanany aoriany zao karimy izay ankalazaintsika idirantsika amin'izay fiainam-baovao entiny Pâques izegny. Oregnintsika amin'ireo tenin'Andriamanitra roson'ny eglizy amintsika nianty ny famelabelarana sy famaboasana io lohahevitra io, arahiny fampianaran'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson ary sy avekantsika izegny. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, boky izay empaminany. Izao ny lazain'ny Tompo, izay nanao lalana eny amin'ny ranomasina, sakely dalana eny amin'ny ranomahery, izay namoaka kalesy aman-tsoavaly sy tafika amam-piady mahery iantafika. Indray lambo tsy hiarina intsony izy rehetra, voakenda sy maty toy ny lahinjiro izy. Aza mahatsiaro ny zavatra lasa intsony, ary aza mihevitra ny zavatra taloha intsony, fa ino raho hanao zava-mahagaga vaovao. Efa hiposaka izy izao, tsy hahalala izany va ianareo? Hanisy lalana any anefitra aho sy ony eny an-tsaha karakaina. Hanome voninahitra ahy ny biby eny an-tsaha,
mba amin'ny Amboadia sy ny Ostrisa, satria nanisy ranontanan'efitra aho sy ony eny amin'ny tany karakaina, ampisotroana ny vahoakako, ny olom-bafidiko, ny vahoaka noforoniko mba ho ahy, ka hitory ny fiderana ahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Sambata mitumani Faalalala yelu Sambata mitumani Faalalala yelu Rana pudini babuna kausiani situpu Mubaca tani uluna lasalu Bizaye Tula kineo kizaneri tamiza Tini atuni rasikaru teu ambabana Nakurisi jareza na taunira piranena Ambala lini retina taunitu wazireu Enilali na watina taunitu amina Kadefari tuku arabuna mua ranyana Ampu dire tuku ni namana ulababu Eturanu mayeri mamakie pijireni Mafigu senda tumanisi ranu masu Ulizinda wanatini ya farina aurina Ramandu sunu senda kabelute tutumani Ropa mafimi voka mandemani pinivua Verina kusabia dire belukira Pamiranzani bukatala samudi anyatalu Eni saurani nindani raini tu ndambawudi Sini zana nitungani tarida lananaye Sora natura kizani jua nifana Asambara ni urisi makayeri ni malayelu Samba teze mitumani Faalalala yelu Samba teze mitumani Faalalala yelu Vakten masna farua taratas ni masnda poli apostoli wani Kristiana tani Filipi ry Kristiana avana ataoko fatiantoka tokoa ny zavatra rehetra raha oharina amin'ny fambonian'ny fahalalana ani Kristy Jesoa Tompoko fa ny fitiavako azy no namoizako ny zavatra rehetra ary mba azahoako any Kristy dia ataoko fakofako foana ny zavatra rehetra mba ho hita ao aminy aho sy amin'ny famarinany tenako na ilay avy amin'ny lalàna fa amin'ilay avy amin'ny finoana any Kristy dia ny famarinana avy amin'Andriamanitra no ny finoana mba halala azy aho dia izy sy ny herin'ny fitsanganany ovelona ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ho tonga toa azy amin'ny fahafatesany sy atratra ny fitsanganako velona raha azoko atao sy dia hoe efa natratra sahady aho tsy akory na hoe efa lavrary fa miezaka aho mba hatratra izay natratraran'i Kristy Jesoa ahy eny ry Kristiana avana tsy manao ahy ho efa natratra aho fa zavatra iray ihany no ataoko
dia ny manadino izay eo aoriako sy miezaka ho amin'izay eo alohako miazakazaka anatratra ny marika aho mba asahoako ny loka izay iantsoan'Andriamanitra ahy eny ambony eny ao amin'ny Kristy Jesua. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny Masinda Joany ao amin'ny toko 9. Tamin'izany andro zany i Jesua dia nankany an-tendrombohitra Oliva fa noho ny maraina koa vao niverigny tanàn-tempoly izy ka nagnatony azy ny vahoaka rehetra dia nipetraka nampianatra azy ireo izy. Ary nisy vehivavy anankiray azo nijangajanga nentin'ny mpanoradalàna sy ny farisianina ka narosony teo afovoany. Dio izy tamin'i Jesua, ry mpampianatra, azo nijangajanga ity viavy ity, ary Moizy ao amin'ny lalàna dia nandidy antsika itao rabato ny ologno toy izany. Fa ianao kosa, mba ahoana hoy ianao? Izy no nanao izany dia niaka fagnahy azy, mba hisy iampangany azy. Fa i Jesua kosa niondriky dia nanoratra tamin'ny ratsan-tanany teo amin'ny tany. Ry zareo amin'izay tsy nitsahatra fa mbola nahontany azy ihany, ka nitraka izy dia nanao taminy hoe, iza tsy manampahotagna aminareo noaka itao rabato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany. Fa ry zareo kosa noho nandrezegny dia niataka tsirairay, nizokinjokiny no lohalalagna ka i Jesua irery sisanjanogno sy ilay vehivavy teo afovoany. Zay vao nitraka Jesua ka nanao taminy hoe, raha vehivavy, aiza ry zareo ny ampanganao teo? Moa tsy nisy nanameloko anao va?
novaliany hoe tsy nisy tompoko. dia hoy Jesoa, izaho koa tsy magnameloko anao, mandehana, aza manota intsony. Masina ny tenin'ny tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, efa manakaiky dia akaiky tokoa ny fankalazasika ny Paka. Roa Alahady sisa dia mankalaza ny Paka sika, ary amin'ny Alahady ho avy zao, Alahady ny Sapakazo, dia mampiditra sika amin'ny herinandro lehibe. Ary zao Alahady zao amin'ny toerana maro dia Alahady ny pèlerinage de la montagne, zay banjinasika akaiky ary ny famonjenasika amin'ny alalan'ny hazo fizaliana. Ary ny dikany hoe miakatra amin'ny la montagne sika dia mba irisika koa hiakatra ny fiainasika, fa sy rehefarehefa amin'ny tany. Rehefarehefa amin'ny tany izy raha ireny lainga sy fitapitaka ary ireny herisetra zay nahafaty Jesoa, zay nanolorany Jesoa ny tenany no mbola manjaka. Dia dikan'izay mbola mirefarefa amin'ny tany sika. Ary sanatria aza ny zava-misy dia toa manambara indraindray fa toa fiainana biby, sanatria ny fiainantsika olombelona raha mijery ny zava-misy ankehitriny noho ny ireny herisetra maro isan-karazany ireny tokantrano maro rava ireny fiainana zay mamoafady resika esero ireny no manjaka. Mila fiavozana tokoa isika, ary namakivaky n'izao karemy zao sika ny bazina ny tenin'Andriamanitra manoro asika ny tena lalakombana, manoro asika n'izay fibebana izay, manoro asika ny fialana amin'ny fiainana mirefarefa amin'ny tany, ka mba mianso asika hiakatra ambonimbony kokoa. Ka izay indrindra ny pèlerinage de la montagne ampiakatra asika any amin'Andriamanitra, sy hoe hiakatra andahoan'izao zava-misy izao, fa ao anatin'izay fiakaratsika zay no fiantsona antsika anavao any fiainantsika, ka tonga atsika ho génération de baptiseurs, ho taranaka mpanorona EEV, église olona velona, mivelona ny finoany. Ary zay finoana zay no ambarantsika amin'ny Paka i Jesoa Kristy velona, sy hoe nofinofy, sy hoe Andriamanitra lavitra, fa Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika, ka mianso asika iombona aminy, ka raha miara-maty aminy amin'ny fahotana, amin'ny rasika, amin'ny lainga, amin'ny fitapitaka, dia miara-mitsangana aminy, ka mahatonga asika ho taranaka mpanorona, manorona eglizy olona velona, ary manorona eglizy tranon'Andriamanitra. Ka tontolo iainana vaovao ampivelatra asika tokoa no andrasa asika, ary tontolo mpiainana zay ifandraisasika samysika ao anatin'ny rariny sy ny isiny, ao anatin'ny fihavanana, mikasaka ny soiombonana, ka tonga fampandrosoana amin'ny olombelona rehetra sy amin'ny olona manontolo, ka atonga asika anana tontolo mpinoana ahafahasika midera sy mankalaza an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika andavanandro, ka hay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ary dia izay no andrandraisika ary amin'izao Paka izao, ary izay no fotom-pampianarana zay tian'ny eglizy antitraterina amintsika amin'izao Alahady 15 amin'ny karemy izao, ka ananasika fiainam-baovao. Izay no ambarany Isaia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany: indro aho hoy izy, anao zava-mahagaga vaovao, ary ny rano hosotroiny vahoako. Ary dia izay ny Paka, aoka ny lasa hoy ny Isaia mpaminany ho an'ny lasa any, fa manomboka amin'izao mba ho zava-baovao tokoa.
tokoa ny fiainantsika, ho fiainam-baovao tokoa ny fiainantsika. Ary de zay no andraindraisika ary amin'izao baka izao, ary mampiditra sika amin'ny fiomanana amin'izay hoe fankalazana ny congrès eucharistika izay. Ny eucharistia dia mahatonga sika iombina amin'ny Jesoa amin'ny baka, ka baka mitondra fiainam-baovao, ka ny tany karakaina amin'izay dia ho tany misy fivelarana, ny tany karakaina ho isy rano velona, ary dia tontolo mivelatra tokoa. Izay no ambaran'izay empaminany, ary de zay no antenaisika koa ary amin'izao fiomanantsika akaiky de akaiky amin'ny baka izao. Ary i Masindahy-Paoly no mizara amintsika ary ny expérience-ny raha nandray an'i Jesoa, nandresy ny fahafatesana izy, raha nandray ny ona tamin'i Jesoa ka niova ny fiainany. Ary de zay no andraindraisika amin'izao pèlerinage izao, amin'izao baka izao, mba tahaka ny Masindahy-Paoly sika anao expérience an'i Jesoa, ka i Jesoa nandresy ny rasy ka mitondra sika amin'ny fiainam-baovao. Ka izay no nahatonga any Masindahy-Paoly mizara amintsika ny expérience-ny ao amin'ny taratasy noho ny Filipianina, ka nahatonga azy nasay miteny hoe rehefa nahazo an'i Kristy aho de nataoko fakofako izao rehetra zao. Inona ny dikan'izay? Ny tiany lazaina sy hoe namono tena izy na nanjary sy ny velona tahaka ny olona rehetrarehetra, sanatria zany mivelona tahaka ny olona izy, fa ny fivelomany an'izay rehetra zay dia ao amin'ny Kristy, amin'ny alalany, ary miaraka amin'ny Kristy izy. I Kristy zany no nanjary arena ho azy, fa sy ny fitiavatena sy ny fitapitaka sy ny lainga, fa i Kristy no nataony arena. Ka i Kristy arena io no zarainy amin'ny olona, ka nahatonga ny hoe zay rehetra manapotika an'izay arena zay de nataony fakofako. Ary de zay no nahatonga azy ho taranaka mpanorona ihany koa. Ary de zay ihany koa no lalana ho antsika raha tiasika hanorona tontolo-piainana vaovao miaraka amin'ny Kristy sika. Oka i Kristy no ataosika centre ny fiainansika, oka i Kristy no arena ho asika, ka amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no ijerena ny manodidina rehetrarehetra. I Jesoa zany no référence, ka ny référence hafa rehetra ho an'ny Paoly eto. Ary de zay ny tiany ho zarainao antsika dia zary fakofako, ka ho tonga ao amin'ny Kristy tokoa isika. Ary zay no mahatonga any Masindahy-Paoly milaza hoe sy de hoe efa natratra sahady aho sekory na hoe efa lavorary, fa miezaka aho mba hatratra zay natratraran'i Kristy Jesoa ahy. De zay koa ho ansika ry kristianina amin'izao baka izao, sy hoe lasa anjely sika, sy ho anjely naovinanaoviny sika, sy ny falavorariana sy ho tratra sika, fa aoka sika miala vorary mandrakariva, zany hoe miala sy kelikely ny rasy ao amintsika, ka mba miezaka isika hiasara. Ary zany dikany pèlerinage de la montagne ataosika, sy hoe mitovy amin'ny anjely sika. Ary raha hiezaka ho anjely sika dia sy ho tanteraka izany ary vao meka ho loza. Ary raha isika koa nefa kivy, fa hoe na miezaka aza sy miova, dia lasa rasy koa isika, ka oka niezaka ataosika ampiny ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary de zay ny dikany hoe tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, sy mila ny fahasoavan'Andriamanitra isika. Ny fahasoavan'Andriamanitra nefa tsy miasa raha sy miaraka amintsika. Ary dia izay no tiany Jesoa ampianarana amintsika ao amin'ny evanjely, tantaran'ilay vehivavy tratra mizangazanga, isika olombelona
isika sirairay ary dia izay indrindra no fampianarana fahatelo sara ho fantatra sika amin'izao alahady fahadimy izao. Isika dia ao anatin'ny fahotana ka aoka voalohany indrindra marina sy fampisara isika satria samy mpanota ary dia izay ny diny ny Jesoa ampianarana antsika. I Jesoa koa nefa tsy milaza hoe sara ny fahotana raha miteny izy hoe zay sy nanota taminareo aoka itorabato sanatria i Jesoa sy manaiky ny fahotana dia raha sy mandrakariva fa mandray ny mpanota kosa izy ary zay ny fampianarana aroso amintsika. Namana koro isika tamin'ny alahady lasa teo ny toetra ny toetra sika ny fahotansika dia vonina mandrakariva Andriamanitra mandray antsika ary dia izay no ataon'i Jesoa amin'ilay vehivavy tratran'ireo olona mizangazanga. Isika rehetrarehetra dia mpanota ka aoka anatona an'i Jesoa ka i Jesoa mandray antsika ary dia Jesoa milaza amintsika tahaka ny lazaina amin'ilay vehivavy hoe izaho koa tsy manameloka anao mandehanaka aza manota isony. Dia izay koa amin'izao herinandro roa mialohan'ny Paka izao manatona ny sakramenta ny fampihavanana isika ary dia raisiny Andriamanitra isika araisiny Jesoa na dia manao akory ny fahotansika na dia inona ny toetra sika dia mandray ansika ampitiavana izy sy manameloka izy sy manameloka asika izy fa manameloka kosa ny fahotana ary dia milaza amintsika mandehana ka aza manota isony zany hoe mandeha amin'ny fiainam-baovao iroso amin'ny Paka isika ka mba fiainam-baovao ka hatonga asika ho génération mpanorona ho génération des baptiseurs manorona tontolo iainana vaovao manorona tontolo mpiainana vaovao manorona tontolo mpinoana vaovao ka ahatonga asika tokoa ho fahazavana ahatonga asika ho fanasina amin'ireo sika ka mba mampiakatra ny fiainansika miakatra ao amin'Andriamanitra miavao ao amin'Andriamanitra miatsara ao amin'Andriamanitra mandavorary ny fiainansika ao amin'Andriamanitra isika fiainana misy an'Andriamanitra ka amin'izay amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no hanorenasika ny fiainansika ka na dia eo azany manodidina dia tahaka ny voalazan'ny masina Paoly ataosika fakofako ireny fiainana rasy ireny fiainana misy lainga fiainana misy vandivandy fiainana fitiavatena ireny fiainana avonavona fiainana fialonana ireny fa fiainana anjakan'ny rariny sy ny iziny fiainana ao anaty ny fifankatiavana sy ny fihavanana ary fiainana mikasaka mandrakariva ny solom-bonana ka ampivelatra ny mahaolona ny olona manontolo sy ny olon-drehetra ao amin'ny Kristy aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa
lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasafan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania.